Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro ty iray mpianakaviana iray dia sahirana nitady toerana mafy mba ametrahany fiarany tao amin'ny hopitaly iray satria nantsoina mba ho tonga aingana dia aingana tao amin'izany toeram-pitsaboana izany ilay iray mpianakaviana. Rehefa afaka elaela nefa dia nahita toerana ihany raha lehilahy kanefa tsy maintsy niodina izy aloha mba ahafahany mametraka ilay fiarany. Somary elaela izy izay vao tafodina ary tamin'izay indrindra no nisy fiara iray ny sososo mafy avy any lavitra any. Tonga dia nisongona ilay iray mpianakaviana ary naka ilay toerana saika mba hametrahany fiarany. Nivoaka ilay iray mpianakaviana ary nakeo amin'ilay fiara izay nisongona azy. Indro mpivady-mbola tanora no hitany tao anatin'ilay fiara naka ny toerany. Nitalao mafy tamin'izy mivady reto ilay iray mpianakaviana sady nanazava fa efa mba azo io toerana io izay nametrahan'izy ireo fiara kanefa tsy maintsy niodina aloha aho izy nanazava mba ahafahako mampiditra ny fiara eto. Tena ilaiko re io toerana io e, tsy maintsy tonga ao amin'ny hopitaly izao dia izao aho, hoy ilay iray mpianakaviana niezaka nanazava sy ny angavy. Dia niome izy mivady nandre ny fitala hoan'ilay iray mpianakaviana ary namaly hoe indrisy fa tara loatra ianao. Mbola nitalao teo ihany ilay iray mpianakaviana kanefa dia nampiakarin'izy mivady ny fitaratry ny fiarany sady niara-nome izy ireo no niteny hoe adala nga iny. Avy eo dia lasa niditra tao amin'ny hopitaly izy mivady fa ilay iray mpianakaviana very toerana kosa tsy maintsy mbola nivezivezy teo amin'izany toerana fametrahana fiara izany nitady toerana ahafahany mametraka ny fiarany indray. Noho ny farany anefa nahita toerana ihany ilay iray mpianakaviana. Rehefa mipetraka elaela tao amin'ny efitra fiandrasana nefa izy mivady kely izay naka ny toeran'ilay lehilahy tany amin'ny fametrahana fiara dia indro nisy dokotera nivezivezy toa niasa saina izany teo anoloan'izy mivady reto. Nandeha teo ny segondra sy ny minitra elaela indro tazan'izy mivady reto indray avy nanantona ilay dokotera izay nivezivezy teo anoloan'izy ireo, ilay iray mpianakaviana izay hitany sy ny angavy mafy tamin'izy ireo mba hanome azy ilay toeran'ny fiara fotoana elaela talohan'izao izay nitaintaina mafy tokoa. Avy hatrany ty iray mpianakaviana dia nanontanyilay dokotera nanao hoe nanahoana ilay zanako dokotera? Azafady re dokotera fa tena efa niezaka mafy mihitsy ny amin'ny tonga aingana arak'izay azoko natao. Dia hoy ilay dokotera namaly ilay iray mpianakaviana hoe mipetraha aloha ianao etsy amin'ny sezetsy azafady fa misy zavatra tsy maintsy ho lazaiko anao. Lazao amiko re dokotera nanahoana ny zanako? Hoy indray ilay iray mpianakaviana nanontany. Dia namaly dokotera hoe miala tsiny amin'ny laza aminao fa maty ny zanakao vao 2 minitra lasa teo izay. Maty? Hoy ilay iray mpianakaviana. Mbola nilalao anie izy tamin'ny maraina raha niala teto ahy e. Sady nitomany ilay iray mpianakaviana. Nisy zavatra nilazainy ve dokotera? Eny, hoy ilay dokotera namaly. Nitady anao foana izy mandra-pahafaky ny fofinainy. Mahireza indrindra. Ren'izy mivady izay nome azy teo aloha avokoa niresaka rehetra ny fanaovan'ilay dokotera sy ilay iray mpianakaviana izay tsy nomen'izy ireo toerana. Kepoky ny nenina mafy izy ireo fa ity iray mpianakaviana izay nitalao fatratra tamin'izy ireo ity kanefa tsy nomeny toerana dia maika hamonjy ny zanany marary mafy sy efa miala aina tao amin'ny hopitaly tokoa. Eny ry namako, mba saino kely anie hoe
ianao dia nanao zavatra tsy nety tamin'ny olona manodidina anao ary na dia ianao aza ny diso dia mbola ilay olona ihany nandefitra taminao. Taty aoriana nefa fantatrao fa ay nandalo fahoriana mafy ny olona izay nanaovanao fahadisoana iny. Inona reny nenina mety ho tsapanao raha toa mantsy ka mba nysaina kely ianao hoe afaka nanampy ilay olona dia tsy ho nanenjika anao ny eritreritrao. Tsaro fa isan'andro isika dia mifanerasera amin'ny olona marobe. Tsy haintsika izay toe-javatra mety andalovan'ireny olona ireny. Mety olona akaiky anao izy ireny, mety olona tsy fantatra ihany koa anefa. Kanefa tadidio fa isan'andro ianao dia manana tombontsoa hanampy sy hanao soa olona iray. Momba manana fomba fitiavana ho an'ny hafa ve ianao? Maneho toetra tsara sy mendrika mandrakariva amin'ny manodidina anao mba tsy hanenenanao any aoriana, satria indray andro any dia mety ho ianao io koa ilay olona izay mila fanampiana. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 7:12 manao hoe: koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Antokobira iraky ny avo anosy be ouest. Azade mafifo esurireu lulupu mitalao aminao Kristi maizare mifankati ivalinni mandalo avuku isikizanyanete AWR Téléphone 034 06 797 62. Andiamanitra rayo vonjereo vahoaka maro ifamela sy fankati fa tsy fiatsarambelatsy atsaharony ady mifamono mamalifady ovonjeo zahay Jesody dario remba ifankati ivalinni mandalo avuku isikizanyanete zava-ponetsy maso ratotsy mifankati
wemino dia pizai mentanentanado citan anduvaletani kanan tsara loatra izan izao komba manirihoany ka hofaly Jesoa Kristy hahita sianao miarady ny haben'ny zava-madinika mety ho tsiky kely monja dia ahafahana manomboka finamanana mafonja mety ho teny kely ray dia ahafahana mamarana fifandirana goavana fijery tokany ihany koa dia ahafahana indray mamitrana izay farava fo iray saina iray no ibanjinako ilay tompo dia ahafahako mandova fiainana mandrakizay ny vetso radio feon'ny fanantenana alasaro ny faminanin'ny baiboly alasaro ny faminanin'ny baiboly fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no man'ny radio adventista iraisam-pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao micro Puce apetaka amin'ny tanana sa vaksiny ny mariky ny bibidia inona no aseho ny mariky ny bibidia ahoana no elako amin'ny famantarany hinao ve ny alalany valin'ireo ao amin'ny baiboly manasanao anaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio adventista iraisam-pirenena na ny AWR no man'ny kami otmanina filoha lefitry ny AWR namanao Eliandre Mitantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy dia faly miarabanao tonga soa amin'ny lohahevitra vaovao eto amin'ny alasaro ny faminanian'ny baiboly ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsoa anisan'ireo lohahevitra izay nankafiziny maro
ny loahevitra izay ndresantsika farany. Tena mampahery ny mahafantatra fa Andriamanitra dia fitiavana ary manao ny zavatra rehetra hamonjena antsika. Raha mifidy ny andeha amin'ny lalantsika moa isika misafidy ny andaha azy dia tsy ho saziany mandrakizay fa omeny an'izao fiainana mandalo izao fotsiny. Dia izay, satria aorianan'izay dia tsy misy azony atao afa tsy ny mandevona anao miaraka amin'ilay namitaka anao satria izay ny safidinao. Anio isika dia hifantoka amin'ny loahevitra izay hitarika valiteny na dia avy amin'ireo izay tsy mino ny Baiboly aza. Raha manao fikaroana ao amin'ny Google ianao manoratra hoe mariky ny bibidia amin'ny teny anglisy Mark of the Beast dia hita valiny hatrany amin'ny 700 tapitrisa mahery izay samy miresaka mikasika ny mariky ny bibidia. Mety ho fanadihadiny izany, mety ho toroteny izany, mety ho boky izany, fa dia marobe ne izany kanefa dia samy manana ny filazana izy rehetra. Inona ny marina? Aleo miverina ao anatin'ny Baiboly satria ny Baiboly any no nahitana an'izany. Satria malaza be izany hoe mariky ny bibidia izany dia niraisin'ireo mpanao horonan-tsary malaza any Etazonia any Hollywood. Fohy be famokarana horonan-tsary malaza maneran-tany izany Hollywood izany. Niraisin'izy ireo dia namorona horonan-tsary mahakasika an'izany izy. Tsy nikendry ny anazavana mikasika an'izany akory ny tanjony, fa satria malaza ilay loahevitra mba hisariana olona hividy horonan-tsary. Fa miloha ny hidirantsika amin'izay loahevitra lehibe izay dia tianay ny milaza fa mifampiankina daholo ny famelabelarana rehetra hatrany amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ka iangaviana mihitsy isika izay mbola tsy nandre ireo famelabelarana teo aloha mba hijery an'izany, hiaino an'izany ao anatin'ireo roy na adresy izay omena ianao eto. Ny voalohany dia feofanantenana.org izay no anarany. feofanantenana.org mitambatra le hoe feo fanantenana na koa ao anatin'ity sity anankiray ity awr.org awr.org na koa ao anatin'ity pejy Facebook ity awr feony fanantenana awr feony fanantenana na koa ao amin'ny chaîne YouTube AWR MLG AWR MLG. Andeha aloha hiaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitra ho amasinana ny anaranao ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra ary ny sitraponao irery any. Mangataka anao izay hamela ny elokay rehetra tahaka ny namela anay izay meloka taminay. Mangataka ny fanahinao masina izahay hanazava ny sainay mahakasika an'ity loahevitra ity, ary sokafo ny fonay mba hitombony ny fitiavanay ianao amin'ny fahamarinana rehetra tsy misy havahana, amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy maminay. Amen. Eto am-panomboana dia mahafaly any mizara aminao fijoroana vavolombelona anankiray izay hampahery anao. Miresaka mikasika ny Michael izay mipetraka any avaratry Tanzania. Nanambady vehivavy tsara tarehy, nananankonana izy ary ny fambolena legioma no fivelomany. Kristianina izy tamin'ny fahatanorany, nitezaina tamin'ny fanabiazana kristianina. Nefa rehefa nandeha teny fotoana dia adinony tsikelikely Andriamanitra. Nitombona tsara ihany anefa ny fiainany. Nanambady izy araka ny voalaza teo ary nanomboka namboly legioma be deaibe. Tena niroborobo izany. Nirereny amin'ny zaridaina ny tena tsara tarehy izy, izay nikolokoloiny tsara mba hadio mandrakariva. Ny zavatra nitranga izay nandrava tampoka ny fiadanana sy ny fiainatsambatra izy menakavy anefa. Ary nanimba ny vokatry Michael. Inona no nitranga ho ianao? Nanomboka nanana olana tamin'ny lambodiry zareo, izay tonga nanimba ny volony amin'ny alina ary nihinana ny legioma mihitsy. Ka mba hiarovana an'ireo voly ireo dia nanomboka ny Arthur Michael isakalla miaraka amin'ireo namany mpamboly eo an-tanàna. Indray hariva
raha teo ampandrehetana jiro hiomanana ao amin'ny alina i michael dia nalefa ny radio araka ny fanaony dia sendra onja-peo tsy nahazatra azy izy kanefa nanaitra azy niazona azy mba hiaino vaovao tamin'ilay onja-peo nefa niafatra eno tao a dia tena efa nahazatra azy ihany efa ntaonany maro mantsy nandrenesany momba an' jesosy efa tena ela ny ampitsony iny dia mbola niaino ihany izy azonao an-tsaina angam'izay radio zay ny radio advantista iraisam-pirenena izay mandefa fandarana amin'ny teny-pirenena tanzaniana ihany ko ny alina manaraka dia mbola niaino an'io radio io ihany michael satria nanomboka raiky piti tamin'ny fandarana ny enony tao izy ary tsy vitan'izany a fa nanasa olona 5 hafa izy izay namany eo an-tanàna mba hiaraka iaino aminy tamin'ny alina fahatelo dia nisy fandarana ny resaka mikasika ny finoana izay nandeha tao amin'ilay radio ny fananana fahatokiana an'andriamanitra tena natsiaro voakasika ny fony michael dia hoy izy tamin'ny namany ory zalahy misy andriamanitra lehibe afaka miaro ny fambolentsika nahoana moa sika ny voatery hiaro tory isan-kalina reko tao amin'ny radio fa tena afaka manao fanandramana isika dia nanapa-kevitra michael fa hanandrana ny hiverina hatoky an'andriamanitra indray dia nangataka tamin'andriamanitra izy mba hiaro ny famboleny amin'ny lambodia ary mba hitsapany raha mihaino vavaka tokoa andriamanitra afaka miambina ny volony na tsia dia nijanona tao an-trano michael tamin'io alina io natory fa tsy nivoaka hiambina ny famboleny fa milohan'ny atoriany a dia novorian'ny fianakaviany hiaino an'ilay radio izay nankafiziny dia nivavaka izy ireo mba hiarovan'andriamanitra azy sy ireo fambolena izay fivelomany ny ampitso maraina dia niazakazaka nijery ny fambolena michael dia gaga fa tsy nisy fahasimbanana kely azy dia nientanentana mihitsy izy nodiaingana izarany vaovao mafaly tamin'ny fianakaviany tena tsy nisy olana ny fambolena ny valy ny vavaka nataontsika zany ny voalohany teo amin'ny fiainany natsapahany fa tena misy andriamanitra ary mikarakara azy isan'alina rehefa mody any an-trano michael dia miaino an'ilay radio dia mivavaka trany mangataka fiarovana alohan'ny atoriany ampilaminana dia nanomboka nametraka fanontaniana mpiaramonina taminy hitan'izy ireo mantsy fa nandalo teo amin'ny tanymbolony michael ny lambodia kanefa ny voly teo amin'ny manodidina ihany no haniny fa tsy mba nikitiany mihitsy ireo voly tao amin'ny sahany michael dia nihevitra ireo mponina fa fanafodiny natonga n'izany tena manana ody manokany michael dia no azavainy tamin'ny mpifaliana tamin'ireo mpiaramonina taminy ny amin'ilay radio izay nampianatra azy hatoky an'andriamanitra izay miaro ny volony tamin'ny lambodia nolazainy tamin'ireto olona ireto fa narovan'andriamanitra tamin'ny lambodia ny famboleny vokatra izany dia nisy maromaro tamin'ireo mpiaramonina taminy nanapa-kevitra hanandrana ny angataka fiarovana avy amin'andriamanitra ary hiainy koa ireo torohevitra ara-baiboly tao amin'ny radio advantista iraisam-pirenena fa tsy voaka hiambina ny fambolena amin'ny alina dia gaga izy ireo fa tena naomby ny vavaka nataony fa tsy nanimba ny volon'izy ireo koa ny lambodia tsy ela taorianan'izay araka ny nampoizina dia nanolotra ny fiainany hanaradian'i jesosy sy ny fahamarinany ary natao batisa michael sy ny fianakaviany niaraka tamina olona 30 hafa teo amin'ny tanànany tamin'ny fandraisam-peo izay natao azy dia tamin'ny mpitsikina no nizarany michael n'izao teny izao tena mankasitraka ny radio awr zahay satria raha tsy naheno any onja-peo izahay a dia tsy nifota amin'ny toromasonay ara-panahy dia mbola ho tany ivelany ihany isan-kalina miambina ny fambolenay amin'ny lambodia ary indrindra tsy ho nahary an'i jesosy sy ny fanandramana mafinaritra izay niarahanay taminy 3 taona tateoriana dia mbola namokatra tsara trany ny tanymbolon'ny michael sy ireo mpiaramonina taminy ary tsy niverina intsony mihitsy ny lambodia tiany ny tantaran'izany amin'ny olona rehetra izay mifanena aminy
nanjary mpitory ny filazantsara mandrakizay izy ao anatin'ny asa fambolena izay ataony. Nitombo ny fitiavany an' Jesosy ary manana hafanampo vokatry ny fanandramany finoana izay ny ainany izy ary mitombo ohatrany ny fanandramana iainany miaraka amin'Andriamanitra. Tsy tratry ny saina ny fomba ampitain'i Jehovah ny hafatry ny famonjena amin'ny olona rehetra amin'ny alalan'ny fomba samihafa. Ary ho anay dia resy lahatra izahay fa anisan'ny fomba ampiasain'Andriamanitra ampitany an'izany afatra aingana dia aingana izany mikasika ny filazantsara ny famonjena ilay filazantsara mandrakizay ny onjam-peon'ny radio. Ity tantara izay nozaraina tamintsika ity dia fanehoana mazava tsara fa azo ny olona tsirairay atao ny mahatoky tanteraka ny fikarakaran'Andriamanitra azy, indrindra fa amin'izao andro andalovan'ny maro fahasairanana izao. Ilayntsika ny mizatra mametraka ny fitokisantsika amin'Andriamanitra amin'ny zavatra madinika eo amin'ny fiainantsika. Ka rehefa tonga ny zavatra goavana dia efa manana herim-po sy finoana hijoro an'Andriamanitra isika. Ninonninona mety ho vokany eto amin'ity tany ity? Ny zavatra ilainao dia ny mandiny tena ary mivavaka mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra, mangataka amin'ny fototsotra sy amin'ny fanetretena izay zavatra ilainao aminy. Dia ho hitanao fa azo valim-bavaka koa ianao. Eny ny drafitr'Andriamanitra ny tsara indrindra ary tsika antoka na amin'ny lafiny madinika kely indrindra eo amin'ny fiainantsika na amin'ny lafiny goavana indrindra eo amin'ny firenena sy izao tontolo izao miaraka. Misy antony avokoa ny lalana hitondran'Andriamanitra ny olona izay manaiky ho tarihany. Hizotra ho amin'ny tsara mandrakariva izany, tsy maintsy hisopatra eny an-dalana eny Satana, kanefa raha mbola tsy avotsitra ao ny tanan'i Jesosy dia azo antoka mandrakariva ny famonjenanao. Mampitaintaina ny olona rehetra ny zava-miseho maneran-tany, kanefa rehefa mijery ny fomba hifaranan'ity izao tontolo izao ity isika dia afaka matoky ny fomba hitantanan'Andriamanitra ny toe-javatra, satria mifototra amin'ny fitiavana antsika nge ny hetsika rehetra ataony. Fa nirina hiatrany ny ametraka mazava ny tenin'Andriamanitra eo anatrehantsika ary angatahana mihitsy ianao mba hanamarina an'izany, satria ianao mihitsy mila resy lahatra ho an'ny tenanao mikasika ny fahamarinan'Andriamanitra. Fa tsy izay ilazan'ny hafa azy na izay hilazan'ny Hollywood azy na ny boky hafa, aleo hiteny aminao mivantana ny tenin'Andriamanitra. Mino aho fa miaraka amiko eto ianareo satria mikatsaka ny fahamarinana isika. Eo anatrehany ady hifanaovany tsara sy ny ratsy izay ady lehibe indrindra tsy maintsy andraisantsika tsirairay anjara amin'ny segondra tsirairay, dia tsy maintsy mamantatra ny marina sy ny diso ho an'ny tenanao manokana ianao. Raha mahita zavatra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra ianao dia tokony ho lavinao izany. Fa raha maniry ny hikatsaka ny fahamarinana amin'ny fonao rehetra kosa ianao tahaka ny arenana fenina, dia ekeo izany fahamarinana izany izay aseho anao amin'ny alalan'ny fanahy masina hampianatra anao. Misy lanjan'izany satria rehefa mampitandrina ny baiboly fa hitranga ny zavatra anankiray dia afaka mino ianao, afaka mino isika fa hitranga tokoa ny izany arak'izay efa hitantsika teto hatramin'izay, ary apetraka Andriamanitra mazava amin'ny fotoana voatendriny. Tamin'ireo famelabelarana tsirairay izay narahantsika teto dia hitantsika amin'ny fomba hitazonan'Andriamanitra ny teniny rehetra. Tsy mivadika amin'izany izy. Ampitandremany amin'ny alalan'ny faminaniana isika fa tsy ampioroorony amin'ny tahotra. Tsy filazantsara ny tahotra ny filazantsara, fa filazantsara mitondra fanantenana. Tsy nomena mba hitondra fahasairanana ho antsika ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Hoy Jesosy amintsika tsirairay ao amin'ny Jaona 7:1-13 sy 12. Jaona 7:1-13 sy 12. Ary tehirizo tsara ity andininy ity: raha maharitra miteniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina ahafaka anareo tsy ho andevo. Ho fantatrareo ny marina ary ny marina hanafaka anareo tsy ho andevo. Marobe ny olona miaina amin'ny fanandevozany ratsy
kanefa tsy mahalala an'izany akory sanatria tahaka ny biby fiompy izay hatavezina ny akamarony mialatsiny izay tsy mahalala fa arakaraky ny inanany no atonga azy ho akaiky ny antsy hamono azy tampoka dia tampoka ka aza atao manelingelona ry tompoko aza atao manelingelona anao ny fahalalana ny marina avy amin'Andriamanitra fa natao ahasoantsika tokoa zany ary izao tsy hanovan'ny marina raha teo angeny mety tsy ho fanekenao an'izany ka averina ihany ny tanjonay dia ny atonga anao hanana toky azo antoka avy amin'ny fahalalana ny marina efa mazava tsara amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy ho feno tahotra rehefa mahita ny zava-misy amin'izao fotoana izao izay famantarana fa manatombotra ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'irao ny lanitra ary tsy pihana itsara tsy pihana tsara hatrany fa tsy tokony anana olona ary tsika atao fahavalo izany sika satana ihany ny fahavalontsika satana irery sy ny rafitra mamitaka izay apetrany ho fanapotehana ho fanandevozana atsika nefa mety tsy ho fantatsika akory ny zavatra tsara ny men'Andriamanitra rehetra dia tadidio fa hanaovan'ny satana fisandohana hanaovany alatahaka mba hanapotika anao foana azany no antony hampahafantaran'Andriamanitra antsika ny marina rehetra tokony ho fantatsika eo amin'ny teniny mba hahatonga ny tsirairay ho afaka manao safidy mazava tsara fa tsy sanatria rehefa tonga tokoa ny fahatanterahanyizay voalaza ary nampitandremany antsika eo amin'ny teniny vo hiteny ianao hoe aona koa ty tsy zao nge ny zavatra nylazaina anay tsy zao ny zavatra hitako tamin'ny filma tsy zao ny zavatra nyvakiako tamin'ny boky tsy zao ny zavatra nylazain'ny mpitandrina na ny mpitondra fivavahana taminay aona koa ty asaina ianao hamaky ny tenin'Andriamanitra matony soratanao amin'ny baiboly dia natao ahasoantsika izany fa aza manaiky ho reboribe ny devoly amin'ny fanavakavahana izay voalaza ao anatin'io boky masina io ahoana ny voalaza ao amin'ny apokalipsy 1:7 apokalipsy 1:7 sambatra izay mamaky sy miaino ny teniny ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa antongotra ny andro tena antongotra ny andro ary tsy ahasambatra anao ny toejavatra mitranga amin'izao fotoana izao raha tsy mamaky ireo faminaniana voarakitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ianao ny olona tsy mivaky loha amin'izay voalaza ao dia tsy maintsy ho sahirana mafy ary tsy maintsy ho tafiditra ao anatin'ny velam-pandriky satana amin'ny fomba tampoka tsy ampoziny kanefa mety sy ho afaka amin'izany tsony izy ry namako ahoana hoy Jesosy ho fantatra ireo ny marina ary ny marina ahafaka anareo tsy ho andevo ary izay ihany ny tanjona tsarovo ny foto-kevitry ny famelabelarantsika raha ao baiboly dia inoko eto aty amiko ety fa raha manohitra ny baiboly dia tsy natao azany izay ihany ny fiarovanao antsika ny teny tena mampatahotra indrindra ny maro sady mahavariana amin'ny bokyny apokalipsy dia noho izy ampiasaina hilazana ny mariky ny bibidia misy antony anefa matona sehon'Andriamanitra antsika izany ary satria ny baiboly no nahalalana an'izany voalohany dia aleo ny baiboly ihany no anazavan'izany andehany eo vakitsika ny sazy ho ataon'Andriamanitra ho an'ireo izay manaiky andray an'io mariky io hoe ao amin'ny apokalipsy 4:7 andiny fa 7-8 apokalipsy 4:7 fa 7-8 ary nisy ray koa dia anjely fahatelo nanaraka ny reny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankohaka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany dia izy koa no hisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaka ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo anatrehny anjely masina sy eo anatrehny zanak'ondry izy ary ny setroko ny fijaliany dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohaka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany mazava izany ka raha izany noho izy dia tsy maintsy fantarina izany ilay bibidia tsy tian'Andriamanitra hiankofantsika sy ny marika hafantarana azy mba tsy hanekentsika handray an'izany be dehibe ny fisandohana lefa ny satana mikasika an'io marika io
mba tsy halalantsika ny tena mariky ny bibidia. Misy milaza fa ilay micropuce ho apetaka amin'ny tanana izany tena kely de kely. Misy indray milaza fa ny vaksiny covid-19 zany ho hitantsika nefa fa diso avokoa zany petrakevitra izany, diso daholo zany. Ny micropuce dia misy ary efa elany nampiasana an'izany ary kendrena ho ampiasaina ho solon'ny karatra rehetra na karta bancaire na kara-panondro na passeport sy ny sisa mba alalàna ny mombanao rehetra sy ho solon'ny lelavola ampiasaina hanamorana ny fiarovana antsika kanefa koa ahafahana manara-maso zay rehetra misy ny olona tsirairay na izanaiza leny eto tany. Misy lafy tsara n'izany fa misy lafy ratsiny koa. Ny vaksiny dia natao mba hahatonga antsika tsy mora tratra ny aretina zay ihany. Misy miahiahy hoe atsofoka ao anaty vaksiny le izy, tsy haintsika ny momba n'izany. Mangataka fiarovana amin'Andriamanitra foana isika mandra-piaviny. Tsy ireo mihitsy anefa, tsy ny micropuce, tsy ny vaksiny, tsy ireo no mariky ny bibidia voalaza ao amin'ny Baiboly. Ary zany anie no antony amporosiana antsika amaky, handinika tsara ny tenin'Andriamanitra. Ho fantaritsika ny toetoetry ny mariky ny bibidia. Fahalohan'izany dia zava-dehibe ny mahafantatra fa na iza mandray ny mariky ny bibidia, hoy ny tenin'Andriamanitra mazava tsara, dia ho very mandrakizay. Mampalahelo anefa ny malala araka ny voalazan'ny faminaniana ao amin'ny boky ny Apokalipsy fa ho marobe ny olona eto tany no hifidy ny andray ny mariky ny bibidia, satria tena holazaina ny tombontsoa rehetra mahakasika an'izany. Azy rehetra tsy mety mandray an'izany dia ahazo sazy be dehibe ny tombontsoa zay hoe sorona aminy, dia voan'ny fakapanahy ny olona tsy maintsy handray an'izany. Ampianarin'ny tompo ao amin'ny Apokalipsy fa ny olona rehetra eto tany dia hizara ho vondrona roa mazava tsara. Ny vondrona anankiray dia hanaraka ny Andriamanitra ny lanitra ary handray ny tombo-kasen'Andriamanitra. Ny vondrona faharoa kosa dia hanaraka ny Satana izay aseho an'ilay bibidia ary handray famantarana avy aminy. Tsy misy mihitsy ny hijanona ho eo an-tenatenany, tsy afaka ny hijanona eo an-tenatenany na iza na iza. Ny tena mahavoafitaka ny maro dia satria tsy miseho mivantana Satana rehefa hamitaka, fa olona na rafitra na zavatra hafa foana no isehony. Ohatra, tany Edena dia tamin'ny endriky ny menarana ny sehony tamin'ny Eva, nentiny namitaka ny Eva. Dia taka izany hatrany. Ka mila mahazo antoka tsara isika fa afaka mamantatra ny mariky ny bibidia ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra no nahitana an'izany dia averina ihany. Aleo ny tenin'Andriamanitra ihany no nazava azy ho anao sy ho ahy, fa tsy any Hollywood na ny amin'ny toeran-kafa. Mangataka antsika hiverina amin'ny Baiboly Andriamanitra. Tadidinao tsara angamba izay fa nianarantsika mazava tsara teto fa didy faefatra no tombo-kasen'Andriamanitra. Izay no mahatonga anay teny foana eto hoe mifampiankina ny fiarahantsika mianatra ny famelabelarana rehetra. Ka raha toa tsy mbola nandreny teo aloha ianao dia asaina ianao manao an'izany, fa voatahiry tsara izy ireny ao amin'ny roy izay fa omenanao eto hatrany hatrany. Fampatsahivana ihany no ataontsika fa manana lafiny telo ny tombo-kase mba ampanan-kery azy. Ny anaran'ilay tompo ny fahefana mampiasa ilay tombo-kase dia Andriamanitra. Ny asany na ny andraikiny amin'ny mampamorona azy, mpamorona izy, ary ny faritra hiadidiny dia ny lanitra sy ny tany. Nanome famantarana, nanome marika, nanome ny tombo-kase ny heriny mamorona sy manavitra ho an'ny olony Andriamanitra, ary mazava tsara izany. Izao no lazay ny didy momba ny andro fafito ao amin'ny Exodosy 20:9-11. Exodosy 20:9-11. Mahatserova ny andro sabata hanamasina azy. Matoa izy miteny hoe mahatserova dia mety ho adino zany. Miavaka amin'ny andro rehetra ny sabata. Natao hitandrana ny sabata mandritry ny taranaka rehetra isika amin'ny mahafanekena mandrakizay sady tsy misy fetrany. Io ny famantarana mandrakizay eo amin'Andriamanitra sy ny olona izay nanaiky ny famonjena nataony. Izao ny vakintsika eo amin'ny Ezekiela 20:12. Ezekiela 20:12.
ary nomeko azy koa ny sabatako hoy Jehova ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izaho Jehova ny manamasina azy. Tsy pio tsara le hoe famantarana ho amiko sy ho aminy. Zay ny ara-baiboly ary Andriamanitra mihitsy no miteny an'izany. Tsy any jiosy ny sabata fa Jehova Andriamanitra ny tompony. Anarivo fotoana taty aorianany nametrahan'Andriamanitra ny sabata taorianany famoronana vao ny forona ny firenena jiosy. Dia ho jerentsika indray ary ny amin'ilay bibidia. Inona ny dikan'ny biby ao amin'ny faminaniana ara-baiboly? Zao ny vakitsika eo amin'ny Daniela 7:17. Daniela 7:17. Lay faefatra amin'ny biby dia fanjakana faefatra ety ambonin'ny tany. Ny biby ao amin'ny faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly dia maneho fanjakana arak'izany, maneho fitondram-panjakana na fandaminana mitondra eto tany. Tsy fanehoana tsy fanajana tsy akory ny filazanan'le hoe biby. Tsy midika ho toetram-biby koa izany. Ny filazalazana ny toetoetra mampiavaka ny biby tsirairay ara-paminaniana ao amin'ny baiboly dia hoentina maneho ny toetoetra mampiavaka n'ilay fitondram-panjakana. Araka ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:1 dia io bibidia io izay manana marika mampiavaka azy dia nivoaka avy tamin'ny ranomasina. Inona moa ny dikan'ny rano ao amin'ny faminaniana? Ao amin'ny Apokalipsy 7:1 no ahitantsika ny valiny. Apokalipsy 7:1 Ary nitsangana teo ambony fasika ny ranomasina izy, ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanatandroka 10 sy loha 7, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Dia toizantsika amin'ny Apokalipsy 7:1. Apokalipsy 7:1. Ary hoy izy tamiko, ny rano efa hitanao izay hipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samihafa fiteny. Manazava ny tenany ihany ny soratra masina. Ny rano izany ao amin'ny faminaniana dia maneho olona, maneho vahoaka betsaka, firenena maro samihafa fiteny. Marifa io bibidia voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:7 io izay manana marika tsy tokony ho raisiko dia voalaza fa manana toetra maromaro mampiavaka azy. Ary ho jerentsika eto avy amin'ny boky ny Apokalipsy, rafitra anankiray ihany manana an'ireo toetra rehetra ireo izay mampiavaka azy, ary iray ihany izany teo amin'ny tantara manontolo. Iato kely vetivety fotsiny aho. Zava-dehibe aminay manokana ny milaza aminao fa iresaka aloha hevitra mavesatra saropady isika. Hamaky tahirikevitra ara-tantara samihafa koa izay tsy nosoratana mba hiampanganana izaniza, fa hanehoana kosa ny fahatanterahana izay voalaza ny faminaniana ao amin'ny baiboly dia izay ihany. Andriamanitra dia manana ny zanany izay tena tia azy any amin'ny kolotsaina rehetra, any amin'ny foko rehetra, amin'ny rafi-pivavahana sy ny antoko-ponoana rehetra. Izy ireny dia mihevitra fa mety ny ataony ho fanomponany io Andriamanitra tiany io ilay namorona sy namonjy azy. Fa rehefa mandreny feon'i Jehova izy ireo ary mitombo ny fahalalany ny fahamarinana, fantany tsara ny tokony ataony arak'izay voalaza ao amin'ny ten'Andriamanitra, dia tsy salasala izy fa hanaraka ny marina, satria tiany mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra ilay Andriamanitra tompony, na dia tsy maintsy handoza ny fomban-drazany na izay fomba heveriny fanety taloha aza kanefa hitany mazava fa mifanohitra amin'izay voalaza ny ten'Andriamanitra. Satria tsy manompo fomba ne isika, tsy manompo rafitra na mivavaka amin'ny vatandrindrina, fa mivavaka amin'ilay Andriamanitra namorona ary manompo azy. Tsy izay e? Tsy misy rafitra na inona raha teo eto na antoko-ponoana na olombelona afaka misolo tenantsika na misolo vavantsika eo anatren'Andriamanitra eo amin'ny fitsarany lanitra. Mandeha tsirairay isika eo, natao hanampy antsika fotsiny fiangonana ary isorana manokana ny mpitondra fivavahana izay mikely aina mihitsy tarika ny fiangonana, saingy mpanampy fotsiny izy. Fa anjarany tsirairay ny mamantatra hoe inona ny marina, ary efa fantatrao ny marina dia aza votsitra hatramin'ny farany. Ahoana ary ny atao?
anjarantsika ny mamantatra hoe iza re zany mariky ny bibidia zany. Izy zany bibidia zany. Ny tsotra indrindra dia izao tsisy afa-tsy roa ny marika, ka na ianao hifidin'ny marika ahalalàna ny zanak'Andriamanitra, na ianao hifidin'ny mariky ny bibidia. Tsotra be zany. Azonao hiverenana tsara ny fianarana nataontsika mikasika ny marika na ny tombo-kasen'Andriamanitra. Dia izay mifanipaka amin'izay zany no any bibidia, na inona endrika isehoany. Izay mifanipaka amin'ny an'Andriamanitra no any bibidia, ninon'inona endrika isehoany. Tsy hanonona anarana antoko na fiangonana mihitsy zahay mba tsy hironanao amin'ny resaka antoko zao na izao, ary elana amin'ny fiheverana ho fanaratsiana, satria tsy izay mihitsy ny tanjona. Tsy asonizaniza mihitsy zany, fa hozaraina aminao fotsiny izay lazain'ny Baiboly sy ny fahatanterahany zany voarakitra ara-tantara, dia anjaranao ny mamantatra azy. Hojerentsika ny toetra voalohany mampiavaka an'ilay bibidia. Apokalipsy 17:12. Apokalipsy 17:12. Ary ny bibidia izay fahitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny anibera, ny vavany tahaka ny vavan'ny liona, ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefana lehibe. Inona ilay toetra voalohany mampiavaka azy? Ny dragona hanome azy ny heriny, ny fiandrianany ary ny fahefany. Iza moa ilay dragona? Ao amin'ny Apokalipsy 12 dia milaza mazava fa diavolo sy satana ilay dragona. Eo amin'ny 14 amin'ny Apokalipsy 12 dia izao novakitsika: ary ny rambony dia manala ny hapahatelo nkintana amin'ny lanitra ka manjera ny reno amin'ny tany. Ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efiteraka mba handrapaka ny zanany raha voateraka. Ahoana ny fomba nisehoany zany teo amin'ny tantara? Voalaza ao Matteo 2:5 zany, izay mitantara fa nampiasa ny Heroda mpanjaka, izay mpitondra Romanina Satana, hamono an' Jesosy tamin'ny fandringanana ny zaza rehetra tao Betlehema. Inona ny zavatra nitranga rehefa rava ny fanjakana Romanina ny zarazara? Izao ny voasoratra ao amin'ny boky anankiray What is Christianity, izay nisoratan'i Adolf Harnack. Nametraka ny tenany teo amin'ny toeran'ny fanjakambe Romanina teto tany io fahefana io, izay mbola mitohy hatramin'izao. Dia avela ho anjaranao ny mamantatra azy. Hojerentsika indray ny toetra faharoa mampiavaka an'ilay bibidia. Hanjary fahefana maneran-tany izy. Izao nobakitsika amin'ny Apokalipsy 17:7 sy 7. Apokalipsy 17:7 sy 7. Ary hitako ny lohany anankiray izay toa voa ka efa ho faty, nefa sitrana ihany ilay fery ny saika nahafaty azy, ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia. Ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haresy azy, ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samy hafa fiteny ary ny firenena rehetra. Tsy misy afaka handaha fa nandritry ny taonjato tenatenany tokoa dia nanana fahefana maneran-tany io fahefana io, izay sady ara-pivavahana no ara-politika. Nanana fahefana manala amperory izy tamin'izany fotoan'izany, nanambara fa ny didi-pitsarana vokany dia tsy azo ovainy izaniza, fa fahefany kosa ny manova ny fanapa-kevitry ny olo-kafa rehetra. Dia anjaranao ny maminaviana hoe iza re zany? Ny toetra fahatelo mampiavaka azy dia voalaza ao amin'ny Apokalipsy 17:5 fa hiasa 12 volana ilay bibidia. Inona ny tiany holazaina amin'izany? Ovakitsika izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 17:5. Apokalipsy 17:5 dia nomena lela miteny zavatra miompampana sy fitenenan-dratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa 12 volana. Dia miverimberina ny fanondrona ny vanim-potoana ny 990 andro ao amin'ny faminaniana, izay tsy inona fa ny 12 volana ihany raha taonkajy, na koa 3 taona sy tapany ho isika. Samy mitovy amin'ny 990 taona raha-baky teny ireo. Hitanao ao amin'ny faminaniana ny andro anankiray dia mira taona iray, ka ny herinandro misy andro 7 dia mira 7 taona zany. Hitantsika izany eo amin'ny Ezekela 4:4. Ezekela 4:4 hoy Andriamanitra: ny indray andro nataoko solo ny herintaona ho anao. Ny manampy an'izay izay voalaza ao amin'ny Nomery 4:4, Nomery 4:4, araky nisan'ny andro 40
izay ny safonareo ny tany ka ny andro iray hosoloana taona iray no hitondranareo ny helokareo 70 taona ary voarakitra ara-tantara na ny olona mino an'Andriamanitra na tsia dia mahafantatra an'izany. Voarakitra ara-tantara fa nanenjika ny olo-masina nareo izay nijoro tamin'ny tenin'Andriamanitra madiodio nandritra ny 730 taona io fanjakana io bibidia. Ny taona 730 taorianan'i Kristy dia nanjary taona fiovam-penitra goavana teo amin'ny tantaran'ny fanjakambe romanina. Rehefa nilaza ny tena no teolojianina i Justinien nanomboka tamin'io fotoana io fa tsy nijanonao miaramila fotsiny intsony. Ny oarany fefiny andraikiny izany hoe avy tamin'ny fanjakambe romanina jentilisa nakany amin'ny fanjakambe ara-pivavahana sy ara-politika. Raha ampitsika 730 taona io daty io izany hoe ny 730 dia ho tonga any amin'ny taona 770 sika. Taona izay nanongana ny jeneraly frantsay Berthier ny lohan'io fahefana io teo ambany fanapahan'i Napoléon izay nitondra azy ho babo ary maty izy nandritry ny sesitany tany Frantsa 18 volana taty aoriana. Hojerentsika farany ny toetra faefatra mampiavaka azy. Hojerentsika manaraka ireo toetoetra hafa. Ny faefatra dia ity manao ny tenany ho Andriamanitra izy. Izay ny mampiavaka ity bibidia izay nomeny dragona fahefana ity. Ao amin'ny Apokalipsy 17:5 dia zao ny vakitsika. Apokalipsy 17:5 dia nomena lela miteny zavatra miompampana sy fitenenan-dratsy izy ary nomena fahefana mba hiasa 12 volana ary nanokatra ny vava ny teny ratsy an'Andriamanitra izy dia ny hiteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny dia ireo mitoetra any an-danitra. Lazaina hoe manao blasfemi ny olona na fahefana anankiray rehefa manao ny tenany ho Andriamanitra. Ary izany angeny no nanendrikendrehana ireo mpitondra fivavahana jiosy any Jesosy satria naseho any fa manana fahefana mamela eloko izy. Azontsika jerena ohatra izay voalaza amin'ny Lioka 5:20 Lioka 5:20 fa ny mpanorad-dalàna sy ny fariseo niara-ny saina hoe iza moa ity miteny ratsy ity mantsy an'i Jesosy? Iza ny mahavela eloka fa tsy Andriamanitra ihany? Satria hitan'izy ireo namela eloka Jesosy satria Andriamanitra ny izy fa tsy olombelona. Ka ny anisany mampiavaka nyity bibidia izay nahazo fahefana tamin'ny dragona ity dia ny fakany ny fahefan'Andriamanitra mihitsy. Zao ny voasoratra ao amin'ny diksionera anankiray Ferraris Ecclesiasticale. Lehibe tokoa ny fambonian'io fahefana io ary ankalazaina tsy tahaka ny olon-tsotra izy fa tahaka an'Andriamanitra. Mpanjaka masina, ampiroram-bony, mpanjaka mpanjaka. Ka na dia ny anjely aza no miala amin'ny finoana dia azo ny tsaraina sy ahongana izy ireny. Zao ny voasoratra ao amin'ny Tesalonianina 2:2-7 ka hatramin'ny 4. Tesalonianina 2:2-7 sy ny 4. Aza mety ho fitahan'ny olona kory ianareo fa tsy ho avy izany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana ka iseho ilay lehilahnota dia ilay zanaky ny fahaverezana ilay manohitra ka manandra-tena ho ambony no izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay hivavahana ka dia mipetraka eo amin'ny tempolon'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. Anjarantsika ny mamantatra. Ajantsika eo aloha ny androany fa homolotoizantsika manarak'izay. Fa raha tianao ny tsy ho tafiditra amin'ny fandraisana ny mariky ny bibidia dia ataovy izay ahalalana ny marina dia mifikira amin'ny Jehovah Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hivavaka isika. Raha izay ny an-danitro misaotra noho ny fanehoanao aminay izay tokony ho fantatra eo amin'ny teninao mikasika ny tombo-kasenao sy ny mariky ny bibidia. Mbola anoyan'izany izay manaraka fa izay efa naranay teto ny anaranay mazava atao amin'ny teninao dia manampy anay hifikitra bebe koa aminao satria tsy maintsy tanteraka izay nolazainao. Miangavy ianao raha io arovo izahay mba tsy handray an'izany marika izany. Misaotra anao mampafantatra anay ny marina izay tena mitondra fahafahana marina ho anay. Misaotra raha io ary mangataka anao izay mbola hiaraka aminay hatrany amin'ny famelabelarana manaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
tianao ny ahazo ireo fandarana efa nandeha teo aloha na maniry andalina bebe kokoa ny soratra masina ianao ireto ary nindroy ahafahanao miditra amin'izany awr.org na feo fanantenana .org. Ny page Facebook kosa feo fanantenana mitambatra ny fanoratra azy. dia izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto tamin'ity anio ity manao mandra-piona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elian Andriamitansoa manasanao hifidy hatrany ny lalan'Andriamanitra. Mandra-piona ary Giovanni lalandrotena samihafa manolona izo sianao iray lalantsara sady makany amindray lalantsara sy mahasoa lalantokana ihany ko eno lay lalantery sy sarotra zay makany amindray iray kosalalana zay makany amin'ny afobe lalambe zay malalaka tena be ny mpandeha izay volisatànano tompo marika lehibe miafara amin'ny fahaverezana fafatesana aizareno izoranao risaka izao mbala zao fafatesana kosave sa ilay lalam-piainana lalanterino araina faezany no fiainana lalantsara zoantoka mahasambatranao mandehanaka matoky ijereany jesoty tizy tantananao hatrany ka di mahery zare utody so andanitra izany ity aizareno izoranao risaka izao mbala zao fafatesana kosave sa ilay lalam-piainana lalanterino araina faezany no fiainana lalantsara zoantoka mahasambatranao mandehanaka matoky mijereany jesoty tizy tantananao hatrany ka di mahery zare utody so andanitra izany ity radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. lalandrotena samihafa manolona izo sianao iray lalantsara sady makany amindray lalantsara sy mahasoa lalantokana ihany ko eno lay lalantery sy sarotra zay makany amindray Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feo fanantenana.org.